Fitaovavahana no nentina ny santarana sy nanombohana ny fankalazana ny fahatsiarovana ny tolony ireo mahery fo ny 20 Martsa niroso tamin'ny fanaterana voninkazo teny Ambozatovo sy Mozole ary ny farana tamin'ny fiaraha-misakafo tetsy ny SMS Sonerana niarana tamin'ireo mpiakotro marolatra. 20 Martsa 1770 mahery fo ny firenena fakataka ho an'ny taranaka ho famboatrisoana ny firenena. Io no lohahevitra nentina nankalazana ny fahatsiarovana ny 20 Martsa 1770 tamin'ity taona 2024 ity. Tsy tokony atao veran-javona ny tolona nataon'ireo ray aman-dreny taloha raha nambaran'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Niverimberina nandritra ny fandraisam-pitenena amin'ny Prime Ministre ny hoe tokony atambatra ny hery ho fampandrosoana ny firenena. Ary tokony atambatra antsika ny hery izay ananantsika satria izay mitambatra dia vato ary izay fitambarana izay no tadiavintsika ampandrosona ty tandrazana ity. Tokony hitambatra isika ary ho tia ty tandrazana iombonatsika ty satria ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny firaisakina, ao anatin'ny fiarana ary ao anatin'ny fitsinjovana ny hoavy ty tandrazana ty ihany no tokony ananantsika tsirairay. Ary zay zavatra zay dia efa ny masoan'ny tsirairay, ny masoan'ny filoham-pirenena, ny masoan'ny mpanjakana rehetra ka izany indrindra no ankalazaina ny 20 Martsa ankehitriny ny atsarovana ny lasa ka ibanjenana ny hoavy mba hametrahantsika tanteraka ny tena fampandrosoana ho an'ny malagasy sy vakivola. Tetsekilany nanambara ny filohan'ny VTTM na ny vondron'ity tandrazana mpiady tamin'ny 20 Martsa 1770 fa tsy tantaratra amin'ny tanora ankehitriny ny fitiava-tandrazana. Ary nandritra ny Repoblika efatra ny fanesy dia tsy nisy ny tena fahaleovan-tena tanteraka tamin'ny Madagasikara fa tao ambadika foana ny Frantsay. Ny ankamaroan'ireo malagasy anefa dia niaritra ny tolony, ny gadra ary natao sestany ary maro ireo namoiny ainy. Matoa nisy sovaniko 9 Mars zao oko tsavovatsika larangava fa tsy ny MDRM no nanapokandreo fa ny Frantsay tamin'izany fotoana izany satria nisy zavatra misy foity tao amin'ile fikambanana anankiray tao hoe Panama fo apata le MDRM. Ny atomboka tamin'ny fitaom-pivavahana lehibe tetsy amin'ny katedraly Analakely ny fankalazana ny fahatsiarovana ny tolon'ireo mahery fo ny 20 Martsa 1770 izay niady ny azon'ny malagasy ny fahaleovan-tena. Rehefa vita izany dia niroso tamin'ny fanateram-boninkazo tetsy Ambozatovo ary niazo ny Mozole izay notariny ny filoham-pirenena, ny Prime Ministre ary ny mpikambana amin'ny gouvernement sy ny andrim-panjakana misy dia ny filohan'ny antenimieran-doholona sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Nitohy tamin'ny fiaraha-misakafo tetsy amin'ny SMS Sonerana avy eo, nisy ny fanapahana mofomamy sy fizarana solom-body akoho ho an'ireo ray aman-dren'ny tolony.